fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Dia ampifaliana trano ry havana malala no hidirana sy amangina ao atokantranotsika any amin'ny toerana rehetra izay ahitanao sy andrenesanao ny fisabeo sy ny sary. Faly izay miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona trany ny fiadanan'ny tompony eo aminao, ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao rehetra. An'Andriamanitra ny fotoana rehetra, tsy mahavita na inona na inona isika raha misaraka aminy. Noho izany, andeha apehitra antsika eo am-pelantanan'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka indray azao fotoana izao. Afaka mivavaka koa ianao mba andray fitahiana sy fahasoavana isika rehetrarehetra amin'ny alalan'izao fandaran'izao indray. Minofa mamaly vavaka Andriamanitra, minofa eo akaikin'izay miantso azy ny tompo, dia tena miantso azy sy mitady azy amin'ny fonony rehetra. Hivavaka isika rehetra tompoko. Sotranao indray izay ry Andriamanitra rainay. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Misaotra noho ny fitiavanao anay. Misaotra ny famindramponao lehibe. Misaotra raha mbola nomenao fahavelomana, aina, fofinaina toa mba havoronay indray izahay. Ka afaka miantso ny anaranao, midera ny anaranao. Le Andriamanitra ray ary Andriamanitra tsara, mpanao ny tsara, mikarakara ary mameana ny zavatra rehetra. Menao zao fotoana zao koa izay, avy aminao zao, tsy avy aminay zao fa tena fanomezana koa avy aminao. Tahino tsiraray avy, tahino fandaram-potoana indray iarana eto amin'ity toerana ity, irao ny herinao sy ny fanahy masonao mahery, amanga ny tsiraray avy. Amin'ny alalan'ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny hira fiderana, ary na inona dia aoka ianao ihany Jesosy no hita, fa tsisy olombelona ho hita, fa ny azo fijalianao izay fanavoaombo anay miaraka aminao. Izany no reharina amin'ny anaran'i Jesosy naovana izany vavaka izany, dia raina ny anaranao. Halleluja, amen. Dia anaraka hira fiderantsika amin'izao fotoana izao, afaka mihira ianao raha ianao, raha tsy hainao moa izany irany, dia arao fa ampahery ianao izany hira izany. Andriamanitra nanomeny zanany, nedinatety antany tonga nofo, nanao sorona sy nanolotra ny ainy, nietrikanaka endriky ny mpanompo, dia anaraka ny ohatra nomeny, ka tsy ho tia tena fa izara, fa nomena maimaipo ka hitorisianamba, ani Jesu Kristi lay fahazavana. Filazantsara, fanatenana, fahaolana, fanafana, de famonjena, fitsarana, arifana, sitranana. Sunyanao denimbao tunga sulumbavani kanoni farani zayazatao atungani ulude chupianani izikulu nalumea noni eri fabelumanare na sitalenta kuande umenire si uasina pepech anapini afanjani famunzena. Filazantsara, fanatenana, fahaolana, fanafana, de famonjena, fitsarana, arifana, sitranana. Simizali fuakeza urika milamufu saimana barani bavo mafali famisifana tena na uazichu aukaripari akanitara chau ezonifiantu na ukazamiatu
aratuaninanao de ny vatony antsoatsy ka hoafindra ny fitoeranjironao ilaza tsara fanantenana faolana fanafana de famonjena fitsarana harifana sisranana siofona ny fikelezana waina fazay asa tsara de ovary antso niasaka mazotoa za malaina izy fitaianao any bakato iravaka kitanany diadema ary sy fifalimbeany andanitra anjery maro sese itsenanao ampiobiny lay mpivaininy asa fatratra ilaza tsara fanantenana faolana fanafana de famonjena fitsarana harifana sitranana ilaza tsara fanantenana faolana fanafana de famonjena fitsarana harifana sitranana anao koa manana san Jesosy tsarova fa misy vatokioanao any an-danitra haleluya andao hiasa ho any Jesosy zao ndraitsika dia rehefa avy nanaraka izany era fiterana zany dia andre ny tenin'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitsika fa mbola miteny amintsika Andriamanitra mbola mameny hafatra ho antsika Andriamanitra mbola manakambara amiko mbola manakambara aminao lay rainao izay mpikarakara mpamelona atsika dia mbola afaka miteny amintsika baiboly dia miteny manao hoe amintsika Andriamanitra Jesosy Kristy ny anarany raha adika amintsika amiko aminao Andriamanitra rehefa nandray azy ianao andeha hivavakatsika melohan'ny resantsika indray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra aleloia misaotra anao hatrano zay fa mbola afaka nanao zany ira fiderana izany nanandratra ny anaranao ary ankehitriny indray zay dia andre ny afatra ny tenin'Andriamanitra izay tsinona fa ianao mihitsy ny teny aminay fa saingy tsy afaka amin'seho mivantany ianao dia olombelona tahaka anay ihany no ataonao indray iraka mba ampita izany afatra izany amin'ny tsirairay avy irao ary ny fanahy masina mitenena amin'ny tsirairay avy ianao ary anendry ny vava mpanomponao ianao ry Andriamanitra velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka ny teny rehetra zay aloka ny vava dia anao fagagana ianao anao zava-dehibe ianao mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy haleloia dia rena ny tompo amen andre ny tenin'Andriamanitsika amin'izao fotoana izao faly miarabanao izay manaraka hatrany ity fandarana ity na eto antoerana ianao izany hoe na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitra any tonga eo amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra isika izao ny teny eo amin'ny Isaia 8:5 sy ao amin'ny Matthieu 1:17 no teny hovakiana amintsika ary izany dia mivaky itoy izao Isaia 8:5 fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorona ary ny anarany atao hoe Magaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriany fiadanana Matthieu 1:17 indro ny Virjina itoijaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony olona hoe Emmanuel zany hoe raha adika amintsika Andriamanitra dia raina ny tompo
anarany ataon'olona hoe Emmanuela, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Mitenena hoe amintsika Andriamanitra. Afaka miteny amin'ny tenanao koa ianao hoe amiko Andriamanitra. Averiko. Ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuela, raha dika amintsika Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra mahery. Amen. Ireo teny ireo dia efa nentina teto anivontsika tamin'ny herinandro lasa. Tsaronao ve? Mino aho fa tsaronao. Raha tsy hoe mpiaino manadino anao. Ny fanambarana an' Jesosy Kristy dia tena zava-dehibe. Ny mpino kristianina dia vavolombelon'i Jesosy. Natao vavolombelon'i Jesosy. Ary izany vavolombelona izany dia natao hanambaran' Jesosy Kristy eto an-tany. Ny mpino kristianina dia mpanompon'Andriamanitra. Ary izany mpanompon'Andriamanitra izany dia natao hanambaran' Jesosy Kristy eto an-tany. Amin'ny manodidina azy, amin'ny mpiarabelona aminy, n'aiza toerana. Jereo no nataon'ny apôstôly ao amin'ny Asany apôstôly toko 5:12. Izao no voalaza ny soratra masina. Fa tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an' Jesosy Kristy isan'andro teo amin'ny tempoly sy isan-trano izy ireo. Ary eo amin'ny Asany apôstôly toko 5:4-5 efa nisy fanenjena mafy nazon'ny fiangonana. Niparitaka izy ireo na ny ely. Ary Filipo nidina tany amin'ny tanàna anankiray izay atao hoe Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary hitanao fa hitondra vokatra tsara izany fitorinana an'i Kristy nataon'i Filipo izany. Ny apôstôly Paoly miteny ao amin'ny Koritianina 2:4 fa hoy izy manao hoe izay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Ary satria mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy izay dia tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy tompo. Ao amin'ny Kolosianina toko 1 ny andeniny 7:20. Ny apôstôly Paoly niteny manao hoe izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny reny voninahitra ty zava-miafiny ity any amin'ny Jetilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torianay ka samy ianarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona rehetra. Nitory an'i Kristy ny apôstôly. Eto dia miteny sahady amintsika kristianina rehetra, aminareo rahalahy sy anabavy izay mihaino ankehitriny, vavolombelon'i Jesosy isika, mpanompon'i Kristy isika. Arao ny dian'ny zoran'ny apôstôly, mitory an' Jesosy Kristy, manambara ny am' Jesosy Kristy, milazany am' Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Dia raina ny tompoko.
ny filazanan'i Jesosy Kristy no fanany faminaniana fanambarana toko 7:10. Ny filazanan'i Jesosy Kristy no andresena ny devoly fanambarana toko 2:10. Izy ireo naresy azy noho ny rany zanak'ondry sy ny filazana ny teny filazana azy. Maro izay naresy azy noho ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Na miaino na mitorony amin'i Jesosy dia afana mandresiny ny devoly sy Satana. Amin'ny Korinthiana voalohany, toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 dia milaza fa mitondra fahasoavana be rehefa raisina ny fanambarana an' Jesosy Kristy. Izao no tenin'ny apôstôly Paoly andiny 4 amin'ny Korintiana io. Korintiana voalohany, toko voalohany, andiny 4. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy, dia nampanana rena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra. Mario ty, araka ny orena ny fanambarana ny Kristy teo aminareo, koa tsy misy fanomezana tsy hanananareo eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampiorona anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny hianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Araka izany ny filazanan'i Jesosy Kristy dia tena zava-dehibe. Zao anefa, halan'ny devoly sy Satana ny fitorianan'i Jesosy na ny fanambaranan'i Jesosy. Halany, tsy tiany. Mihetsika izy ary manao hetsika mahery mba hanakanana ny olon'Andriamanitra tsy hitory an'i Jesosy. Sakana ny olon'Andriamanitra tsy hitory an'i Jesosy. Mampiasa ny afetsena rehetra sy ny paikady rehetra izy mba hahatonga an'ireo olon'Andriamanitra voatahy ireo tsy hijoro fa volombelona, mba hahatonga an'ireo olon'Andriamanitra mahalala an'i Jesosy ireo hikombom-bava. Be dia be ny asa ratsy ataony amin'izany. Manome henatra, manome tahotra, manome an'ilay fanahosa, maka ny fotoanany, manodina ny sainy, sy ny sisa, mba tsy hanaovany ny fanambarana ny amin'i Jesosy, na amin'ny namany io, na amin'ny fianakaviany io, na amin'ny mpiarabelona aminy io, na amin'ny olon-drehetra io. Fantaro fa izany no asan'ny devoly raha nasiana bavy aho. Ary hitantsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 2:9-10. Paoly ny teny hoe nosakana ny Satana ny diany. Ary miteny izy fa nisy fandrarana azy, fandrarana ny apôstôly sy ny namany amin'ny 9:10 amin'ny Tesaloniana voalohany toko 2, ka nandraranay tsy hitory amin'ny jetilisa mba amonjena ireny, mba ameny ny fahotany tena ny mandrakariva, kanjo efa niarany fahatezerana hatramin'ny farany izy. Tena tsy tiany devoly mihitsy ny anaovanao asa fitoriana. Tsy maintsy resentsika izany, laina toerana izany
maneken'Andriamanitra toeriny devoly dia andositra anareo. Hoy aho hoe ratsapanao fa tena kristianina marina ianao, mitsangana, mijoroa, mitenena, aoka anokatra ny vavanao ianao ka ilazany amin'i Jesosy. Ny devoly sy Satana koa dia miasa ary misakana ny olona izay hitoriana tsy handray ny filazana an'i Jesosy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10, 9:7-11. Misy lehilahy anankiray atao Elima mpanao ody, dia nitsangana nanohatra ny mpanompon'Andriamanitra dia i Paoly sy ny namany nitady ampivily ny gôvernora tsy anaiky ny fanambarana na ny finoana izay nitorian'ny apôstôly taminy. Fa Paoly feno fanahy masina dia nibanjana n'io lehilahy io ka nanao hoe ilay feno fitaka rehetra sy fahafiatsehana rehetra, zanaky ny devoly ianao sady fahavalon'ny famarinana rehetra. Tsy tsahatra tsy mily lala mahitsy ny tompo ianao, ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo amely ianao dia ho jamba ianao ka tsy ahita masoandro aloha. Dia nilatsaka tao aminy araka tamin'izay ny manjavona sy ny aizina ka niraparapa ny tadolona hitantana azy izy. Ary ny gôvernora no nahita izay fanatao dia nino sady talanjona tamin'ny fotom-pampianaran'ny tompo. Misy olona mihitsy izay mampivilivily ny sain'ny olona tsy anaiky ny filazantsara. Be dehibe zany, mila mitandrina. Mitonon'izy hoe ny anay ny fivavahana mariny, kanefa fivavahana tsy mitarika ianao amin'ilay lalana mpamonjena Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Avy amin'ny Jiosy ny famonjena ko raha tsy mpitory-teny Jiosy dia tsy tokony ho henoina. Fa izay mila mpitory-teny Jiosy, fa izay tsy mila mpitory-teny jetilisa. Avy amin'ny Jiosy ny famonjena, mampivily ny olona tsy handray ny fanambarana momba ny amin'i Jesosy. Hitantsika ilay voalaza amin'ny Tesalonianina 2:9-10 mandraranay misakana Satana. Raha mandinika tsara ianao ka mivavaka dia hitanao zany saipetsy ataon'ny devoly zany. I devoly dia mampiseho ny heriny mba tonga ny olona tsy hainy fanambarana an' Jesosy. Mijoro eto aho mitoriny amin'i Jesosy aminao. Na ianao anisan'ilay inony fanambarana atao eto, na ianao anisan'ilay manakipy ny masonao sy manodina ny sofinao mba tsy hainy, tiako anefa ny mampafantatra anao. Raha anisan'ilay miodina ianao, vononao ny radio, akatonao lay amparay izay andrenesanao ny feko ankehitriny, dia fataro fa ny devoly io satria tsy tia ny ainy amin'i Jesosy ianao. Raha miafina ny filazantsaranay hoy ny apôstôly Paoly dia miafina amin'izay very izany izay noajambain'Andriamanitra zao tontolo zao anana saina tsy mino mba tsy posany fahazavan'ny filazantsara Jesosy Kristy voninahitr'Andriamanitra sy endrik'Andriamanitra. Kortianina 2:4, 9:7 ka hatramin'ny 4. Fantatra ny devoly fa misy tombotsoa-be ohatra ka mandray ny fanambarana an' Jesosy ianao. Romanina 10:5 ka hatramin'ny 7:10, ataonao ahoana moa ny falala raha tsy misy mampianatra anao? Ataonao ahoana moa ny fandre raha tsy misy miteny aminao? Ataonao ahoana moa ny fino
an Jesosy raha tsy misy feo no enonao. Fa rehefa mandray ianao dia Andriamanitra no mifinoana ary hitarika ianao lalindalina kokoa izany, dia tonga amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fandraisana an' Jesosy ianao. Zay rehetra nandray azy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Ho ampian'Andriamanitra ny ianao, ho tao amin'Andriamanitra ny ianao, hanaja ny fanambaranan'i Jesosy. Ny kristianina tsy maintsy manambaran'i Jesosy Kristy isika, na ino ny olona na tsy ino, na iaino ny olona na tsy iaino. Aditsika no mitory, aditsika no manambara, ary tokony ahery amin'izany isika. Ko amin'ity anio ity, amin'izao fotoana izao, eto aho hiteny sy hanambara aminao ny amin' Jesosy Kristy. Tiako ho fantatra ho izy, tiako hitombo amin'ny fahalalana azy ianao, tiako ianao ino azy, tiako ianao hitombo amin'ny finoana azy. Halleluja. Horaisitsika ary ilay teny ao amin'ny Isaia 7:5 ary eo amin'ny Matio 1:17 manambara ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa ireo. Lazaina eo fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahery, ary ny anarany atao Immanuela, raha dika dia amintsika Andriamanitra. Mifalia amin'izany, miravoravoa amin'izany, oko feno finoana sy fanantenana ianao. Atao hirahira mihitsy zany raha mety aminao hoe amiko Andriamanitra, amiko Andriamanitra, ny anarany atao Immanuela, amiko Andriamanitra. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery, mahery ny Andriamanitra, Andriamanitra ivavako, Andriamanitra zay toboko, mahery, mahery. Halleluja. Na hira, na ifioka, na tsy fantatro, fa izaho mahery ny Andriamanitra, mahery ny Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra mahery, manompo an'Andriamanitra mahery. Mampientanentana ny fo zany ry havana, niderany tompo isika. Hoy aho hoe efa nambarako teto ny amin'io Andriamanitra mahery io. Misitona amin'seno fotsiny aho sy ny fitadidianao. Tsarovy izay fanambara, tsy fanambara ve? Fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra izy, Andriamanitra mahery izy. Ka raha io no Andriamanitra ao, Andriamanitra mahery io, dia raina ny tompo mahery Andriamanitra. No teneniko teto hoe mahery izy, mandresy ny fahotana, manafaka ny fahotana, mpamonjy ny olo afaka ny fahotana. Mahery izy, mandresy ny aretina, mpanasitra ny aretina, manamboatra ny simba amin'ny vatana, misoroka aretina. Mahery izy, mandresy ny devoly, manome hery andresina ny devoly, manafaka amin'ny asa ratsy ny devoly rehetra. Tiako itoy ity fanambarana ity. Manana vaovao mafaly ambara aminao ndray aho. Misy famarinana 3 lehibe ambarako aminao amin'ity anio ity, momba n'ilay Andriamanitra mahery ihany. Andriamanitra mahery dia Andriamanitra velona, velona mandrakizay, velona Andriamanitra. Oka ny tontolo hiteny hoe velona Andriamanitra, oka ny kristianina rehetra hiteny hoe velona Jesosy Kristy. Raha misy miteny hoe Jesosy ny mpanavitra, velona ny mpanavitra. Raha misy miteny hoe Jesosy no mpanasitrana, velona ny mpanasitrana. Raha misy miteny hoe Jesosy no mpamonjy, velona ny mpamonjy. Halleluja. Tsy maty Jesosy akory, velona izy. Izy dia nanambara ny tenany ao amin'ny boky ny fanambarana 2:9, fanambarana 2:20, fanambarana 2:20, izaho Jesosy no alfa sy omega. Vakio an'ireo hoe
dia takaro ny hevitra ny soratra masina fa mampiseho ireo fa velona Jesosy ilay Andriamanitra mahery fendohana sy fifarana. Alleluia. Voalohany sy farany ilay taloha ankehitriny ary ho avy. Fanambarana toko voalohany 19:9. Ny teny hoe alfa dia manambara ilay litera voalohany amin'ny alfabeta grika ary ny omega no litera farany. Zao no tiany Jesosy Kristy ambara amintsika amin'izany. Izy no fiandohana sy fifarana maharitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Andriamanitra ny fiandohan'ny zavatra rehetra ry havana ary izy koa ny fifarany zavatra rehetra. Andriamanitra tsy nanam-piandohana ary tsy manam-pifarana. Velona Andriamanitra. Nisy hatramin'ny taloha fahagola ary misy ankehitriny misy mandrakizay. Fanambarana toko voalohany 19:4 milaza izany. Ao amin'ny Exodosy toko 7:4 dia niteny tamin'ny Mosesy izy hoe zaho izay izy hatramin'izay ka mandrakizay. Andriamanitra ny fiainana izy, Andriamanitra velona izy, tsy hany maty fa ny velona. Mateo 2:2-3 tsy mety maty, manana ny tsy fahafatesana. Timoty voalohany toko 1:9-12 ka hatramin'ny 5:10. Voambara amin'izany teny rehetra izany fa velona Andriamanitra, vela hatramin'izay ka hatramin'izao mandrakizay. Ny mpinon'Andriamanitra rehetra dia samy miteny hoe velona Andriamanitra. Davida dia niteny hoe inona moa io Filistiny io ny haikiny ny miaramila an'Andriamanitra velona. Davida dia niteny manao hoe velona ny mpanavitra, velona Jehova. Salamo 7:7. Joba niteny hoe fantatro fa velona ny mpanavitra. Joba toko 7:7-5. Petsaka ny andin-tsoratra masina milaza fa velona. Eny fa na le mpanjaka Jetilisa tamin'ny andron'ny Daniela sy ny namany aza, rehefa nahita ny asa lehibe nataon'Andriamanitra dia niteny hoe ny Andriamanitra Daniela sy Isaka dia Andriamanitra velona. O Jesosy Kristy ao amin'ny bokyny Fanambarana toko voalohany 19:7. Izao niteny Jesosy: zaho lay velona, efa maty aho, indro velona mandrakizay. Amen. Ary manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny helo. John toko 4:10-12. Satria velona aho dia velona koa ianareo. Ao amin'ny Fanambarana toko 2:9. Efa maty aho fa efa velona mandrakizay. Hebreo toko 7:5-10. Tenin'ny apôstôly koa amin'izany mavonjy tokoa izay mananton'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Jesosy Kristy tonga novo dia nanandrana fahafatesana, novonoana tamin'ny novo, novelomina tamin'ny fanahy. Izy rery ny olona nanandrana fahafatesana araka ny voalaza ao amin'ny bokyny ny Hebreo toko 2:7. Ary ny teny Petera hoe novonoana tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy. Nitsangana tamin'ny maty izy ary tsy nanan-kery tamin'ny ntsony ny fahafatesana. Velona izy, velona mandrakizay, manana ny fanalahidy ny elo sy ny fiainatsitra. Manana fanalahidy anafaka anao fonja ny fahoriana, fonja ny alahelo, fonja ny aya zay mety ohatrany hoe ao anaty lavaka mangitsikitsiko ianao, ao anatin'ny trano mihidy ny fahoriana sy ny aretina sy ny fijaliana. Angamba misy hafa koa. Velona Jesosy, manana ny fanalahidy. Dia raha Andriamanitra, Fanambarana toko voalohany 19:7. Velona miasa, velona mitohy miasa. Nanao ny lanitra sy ny tany izy mba amin'ny zavatra rehetra eo aminy tamin'ny teniny
ary mbola mampaharitra ny lanitra sy ny tany mandraka ankehitriny izy no ny herin'ny teniny. Hebreo 9:17. Hebreo 9:17. Mahery Andriamanitra, velona mandrakizay izy. Daniela 9:9. Oko fantatrao fa ity Andriamanitra mahery izay toriko aminao ity dia tsy Andriamanitra maty, tsy Andriamanitra maty, tsy tahaka ny vato, tsy tahaka ny hazo, tsy tahaka ny razana maty, tsy tahaka ny hoe biby na elefanta na omby mety maty. Velona mandrakizay Andriamanitra mahery. Halleluja. Mahery tompony rehetra, manan-kery, tsy reraka, tsy sasatra, maharitra, tsy miova. Malakia 3:7. Zao Jehovah tsy miova. Isaia 9:7 ka 5. Mandra-pahantitrareo, mba fotsiny volondohanareo dia tsy miova. Jesosy Kristy tsy miova omalin'io ary mandrakizay. Hebreo 3:7. Tia pahery ianao kely. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Lotera, fa mba namaky ny tantarany koa. Ray andro noho ny izay fahoriana na azo azy na fisantoetra na adi-panahy dia nalahelo ny lehilahy. Ary takandre nisy maty ery. Nanambady izy, nampahery azy ny vatany, nanome sakafo, nanampitamby, kanefa tsy nahomby izany. Nanjombona ihany izy tao anatin'ny tena adi-tsaina mafy. Dia nitady hevitra ny ramatoa vatany, dia nanao fitafian'ny olona misaona, takan'ireny hoe olona nanana fahoriana noho ny havana na olo malala maty ireny. Dia izay fomba fitafy izay nandalovany teo anatreny Lotera vatany. Raha vao nahita an'iny Lotera dia taitra, fa misy inona, fa iza ny maty? Dia hoy ilay vatany Lotera hoe maty Andriamanitra. Adaly ianao, teny ratsy ianao, tsy misy zany Andriamanitra maty zany. Rangahy ao, raha velona ary Andriamanitra, nahoana ary dia tsy mety mihinan-kanina ianao e? Nahoana ianao no tsy manantena an'Andriamanitra hanampy ianao? Iniko natao zany fihetsika izany mba hampaherezana anao. Velona Andriamanitra. Ka raha mitanondrika ianao ankehitriny, mitoloko anao ankehitriny noho ny zavatra mahazo anao, miteny eto, velona Jesosy nao. Velona Jesosy. Amen. Mahery izy. Andresy ny fasana sy ny fiaina tsy hita. Velona izy. Faharoa, Andriamanitra mahery dia Andriamanitra mahagaga, mpanao fahagagana. Jeremia 3:7. Zaho no Jehovah Andriamanitra no firehetra, moa misy zavatra mahagaga zay tsy haiko va. Exodus 2:20. Jehovah mpanao fahagagana. Salamo 9:3. Izy rery ihany no mpanao fahagagana lehibe. Asan'ny apôstôly 2:2. Miresaka ny amin'i Jesosy Kristy. Ary dia izao ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: ry lehilahy Israely, mino zao teny izao, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasian'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Ao amin'ny Jaona 1 dia nahita lehilahy anankiray isika izay nanantona an'i Jesosy, Nikodemosy io. Jaona 1:7. Nakao amin'i Jesosy izy no nialaka nanao taminy hoe: Rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao fahagagana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no mambaly. Jesosy ry havana, mpanao fahagagana. Inao moa ny atao hoe fahagagana? Asa tsy vitan'olombelona izany e, asa tsy hain'ny olombelona atao zany e, fa Andriamanitra nanao azy. Ohatra, Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Mbola nahita ve ianao olombelona mandeha ambonin'ny rano? Tsy misy lakana, tsy misy fitaovana. Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Matteo 4:15-20. Jaona 9:9-20. Manana fahefana tamin'ny rano izy. Andriamanitra mahery.
Jesosy nampitombo ny azany ranoroso nofo 5 mampitombo lafarinina amin'ny alalan'ny zavatra fa mety ho ain'ny olombelona ihany fa nefa kely fa ty mofo 5 azany ranoroa namokisana olona arivorivo zany ny atao efagagana tsy misy olombelona mahay manao izany. Jesosy Kristy izay nanova ny fiainan'ny olona ratsy ho tonga tsara. Ohatra lay demoniaka Marka 5, Luka 5:9 ka hatramin'ny 5:30 adala tanteraka ny tetitetika ny tena ny nananana tsy azo nizaniza mitazomina na lehilahy marobe tsy nafanto tsy gadra zay natao tsisy natana azy na ny trano fitehirizana adala tsy natana azy tena nefa nostranony Jesosy mpanota tonga olo masina raha mandinika ny tantaran'ny Petera ianao. Petera iny ka natsapa olomeloko e miala amiko fa olomeloko aho nefa ny fidiny Jesosy apôstôly ary tonga mpitoro teny lehibe andro ny fiangonana manova olona Andriamanitra. Ny amin'ny Saoly le atao hoe Paoly mitantarana izany ny asan'ny apôstôly 5, 2:20, 2:20 ary ny Timoty 1:1 mitantarany fiaina amin'ny Paoly. Io lehilahy io de novany Jesosy mahay manova olona ratsy ho tsara, ratsy fanahy ho tsara, mpanota ty ota ho tonga ty famarinana. Fanahy vaovao no meko anareo, fo vaovao no meko anareo, forako amin'ny famorana tsy natao tanana. Andriamanitra mahay manova anao, mahay manova ny vadinao, mahay manova ny zanakao. Hitanao hoe ratsy io, hoe tena tsy haiko tsony miaina amin'ity vadiko ty, fenditra sy adalana mampahory aloatra, tena ratsy fanahy. Eto amin'i Jesosy ry havana mahay manova olona Jesosy. Za mpanota ratsy koa teo aloha fanovan'Andriamanitra. Mahita aho eo amin'ny fitoreteny nataoko hatramin'izay tamin'ny faritra maro nanova olona ny tompo, hainy koa manovanao. Jesosy mahery, Jesosy magaga, mahay manova ny mpanota mpiteny ratsy ho tonga mpiteny tsara ary ny mpiavonavona ho tonga olona manetry teny. Na inona faratsinao, hain'Andriamanitra ny manovanao. Mahery izy, Andriamanitra magaga. Ny aretina tsy sitrapanafody dia nisy tranony. Nisy vehivavy ray azo ny aretina mandeha raha lava emorazia teo amin'ny fiainany, nandany fananany tamin'ny mpanao fanafody maro nandritry ny 12 taona fa tsy sitrany. Fa rehefa nino an Jesosy ka nifanina tamin'i Jesosy sitrany. Maro ny olana lohan'ny hôpitaly nostran'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga. Manasitrana, mahery, Andriamanitra mpanao fagagana. Raha misy aretiny ao aminao, mety nandaninao fananana be, mety tsy sitrana, ngamba mety tapitra ny fahaizan'ny dokotera amin'ny teny hoe malahelo ao milaza aminao fa tsy hitako tsony zay atao, tsy hitako tsony ny azo ambara, ataovy zay mampifalifaly anao. Ry havanao, aza moy fo fa misy fanantenana ao amin'Andriamanitra mahery. Zay aretina tsy hain'ny olona sitranina, tsy nahita-panafana tetsika roa, hain'Andriamanitra sitranina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpanao fagagana. Kristy izay nanangana maty, natao anaty vatapaty, natao amboatra, na efa nalevona dia hainy natsangana tamin'ny maty avokoa. Marka 5:5 ka hatramin'ny 7:70, Luka 5:7 9:1 ary eo amin'ny Jona 5:1 ray manontolo. Io lay tany apasana zay Lazarosy anadany Marta sy Maria efa maimbo, kanefa rehefa niasa Jesosy mpanao fagagana nisy sitrana. Oh, mahery Andriamanitra, mahay zavatra tsy hain'ny olombelona. Zany tenenako aminao hoe manambara aminao le Andriamanitra mahery aho. Andriamanitra mahay manao zava-magaga. Jereo tsara i Daniel natsipy tany andafaka ny liona nona, kanefa tsy afaka nisokabava ny liona. Narovana Daniel
mba tsy ho laniny liona Daniel toko fahenina no manambara izany. Sadraka sy Mesaka ary Abednego na tsipitany amin'ny lavoaro fa izao tsy may satria narovan'Andriamanitra. Daniel toko 7 ny 2 ka 7 milazan'izany. Andriamanitra mahay manao zava magaga tsy takatra saina. Olona tao anatin'ny fonjana fany. Impiry mo Petera ny tany anatin'ny fonjana fany. Paul sy Silasy tany amin'ny fonjana fany. Tsy hitanao amin'ny bokin'ny Luka va izany. Magaga Andriamanitra. Ny heriny magaga. Tsy voafetra ny heriny. Zay tsy hainy olombelona in'Andriamanitra tao. Jesosy magaga. Andriamanitra mahery. Halleluja. Ka na ao anatin'ny fonjinina koa ianao na fonja iny. Minoana Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny manafaka anao. Velona sy mahery. Mpanao fagagana. Mitantara be dia be ireo fagagana nataon'Andriamanitra ny Baiboly. Vakio ny Baiboly. Dinio ny testamenta taloha. Dinio ny testamenta vaovao. Raiso ireo fagagana zay nataon'Andriamanitra. Fahatelo, Andriamanitra dia manana anarana mahery. Mahery Andriamanitra. Ka na ny anarany aza dia mahery. Voalaza amin'ny Salamo. Salamo 2:7. Ny 7:10 dia milaza ny anarany. Anarana maharitra mandrakizay. Mitondra fitahina ho an'ny olona maro. Halleluja. 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 Anarana mahery. Anarana mitondra fitahina. Salamo 2:7. Aharitra mandrakizay ny anarany. Haharitra toy ny faretany mosondro ny anarany. Ary izy no hitahina ny olona. Ary ny firenena rehetra anao azo hoe sambatra. Isorana ny Jehova, Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely, zay hany manao zava-magaga. Ary isorana mandrakizay ny anarany malaza. Anarana malaza. Anarana mitondra fitahina. Mpafantatra ve izany? Zaza niteraka ho antsika. Zaza lahy nomena antsika. Ny anarany atao hoe magaga. Andriamanitra mahery. Emmanuel. Emmanuel. Magaga. Mpanolo-tsaina. Anarana mahery. Anarana malaza. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Tsy mitovy amin'ny anarana rehetra misy eto ambonin'ny tany izany. Tsy mitovy. Na misy anaran'ny olona malaza aza dia fa lefy ankehitriny. Lefy zany, adino zany. Toa tsy resana intsony zany. Fa ny anaran'i Jesosy kosa, anarana malaza. Na dia fa nandritrany 2 taona mahery. Mbola trina ny anarany. Teran'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Filipiana 4 dia izao ny vaky ny teny ny 9:10. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony no ny anarana rehetra. Ambony ny anarany. Efesiana 2:2. Anarana ambony zany anaran'i Jesosy zany. Dia raina ny tombo anarana ambony izany. 2:2. Ambony lavitra noho ny fanapana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao eto an-tany zao ihany fa amin'ny hoaviko. Anarana izay andolian'ny lohalika rehetra eo amin'ny Filipiana 4:10. Bo amin'ny anaran'i Jesosy no andalian'ny lohalika rehetra na ny zavatra any an-tany na ny zavatra ety an-tany ety na ny zavatra any ambany tany any. Anarana mahery. Ny anaran'ilay Andriamanitra mahery. Anarana mavonjy aza ho mpamonjena. Asan'ny apôstôly 2:2. Asan'ny apôstôly 10:10.
tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa nomena ny olona azona famonjena fa tsy ny anaran' Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 4:12. Asan'ny apôstôly toko 2:20. Romanina toko 10:17. Zay rehetra miantso ny anaran' Jesosy no fonjena. Ry havako, tsotra ny azaonao famonjena. Aza miantso ny volanao ary volako, ry razako, ry Andriamanitra, asa Andriamanitra inona ny anaranao, ry ranona. Fa izao, izay rehetra miantso ny anaran' Jesosy no fonjena. Anarana manasitra. Asan'ny apôstôly toko 7:10. Foloana ny anarany nazahoana fahasalamana tanteraka ho an'ity lehilahy malemy ity. Anarana andresenan'ny diavoly. Marka toko 5:10, 7:20, 9:17. Lioka toko 10:17. Asan'ny apôstôly toko 1:10, 7:20. Ao marka, ao aka diavoly amin'ny anarany tena mpino marina. Lioka toko 10:17. Natiny diavoly aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Asan'ny apôstôly toko 1:10, 7:20. Nisy diavoly kanefa ny apôstôly Paoly dia nandidy anio mba hivoaka, dia niala, tsy misy ataka. Ianao dia tonga mpanao fanafana izay azon'ny diavoly raha mino ny anara maherin'i Jesosy. Alleluia. Anarana andresenan'ny diavoly azoana famelan-keloka. Jaona voalohany toko 2:2. Voavela ny elokareo noho ny anarany. Anarana andraisana valim-bavaka. Jaona toko 4:10, 2:7. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako nareo, ataoko izany. 5:10, 9:20, 9:20, 9:20. Omena nareo amin'ny anarako. Anarana masina. Salamo 7:1. Ary zay nitomana antsika amin'ny vavaka nampianaran'ny tompony ho amasinina ny eny anaranao. Araka toko sy andinin'ireo zay nambarako taminao. Ny Andriamanitra mahery havana dia manana anarana mamy, anarana sarobidy, anarana mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fitahiana avy amin'Andriamanitra, ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, mamonjy, manafaka, manasitrana, managio. Asan'ny apôstôly toko 2:20, 9:20. Miteny manao hoe mitsangana aza mitarehdretra miantsoana anarany, ao sasana ho afaka amin'ny fotanao ianao amin'ny fiantsoana ny anaran'i Jesosy. Raha vao manomboka miantso ny anaran'i Jesosy ianao, Jesosy o, Kristy zanak'Andriamanitra o, mamindrafo amiko, mamelany heliko, dia ho ataony izany. Jesosy o, Kristy zanak'Andriamanitra velony, jereo ahako kasitrany, dia hositrany ianao. Jesosy o, mioany heriny fanahy masina, dia omena ianao izany. Jesosy o, ampahitaony voninahitra ao, afao amin'izao olako, tsy mananasa, mikorotana tokantrano, tsy mananjanaka, ka mivavaka ianao. Dia isy fagagana ho ataon'Andriamanitra aminao. Isy hery miasa, ny diavoly dia andositra. Azonao atao ny manandrana, ary tokony hanomboka ianao. Za manana fijoroana volombelona maro be, vokatra ny fampiasako ny anaran'ny tompo. Voavonjy aho, afaka tamin'ny fontana, matsiaro voavela henoko aho, manana fihavanana amin'Andriamanitra, nandray ny batisany fanahy masina aho, ary matsapa ny fanatrehan'ny tompo, tsapako ny fombany aho, be dia be ny demoniaka sitrana, maro ny aretina sitrapanafody sitrana, tao ny tumeur, tao ny cancer, tao isan-karazany, no ny hery ny anara maherin'i Jesosy. Tombontsoa ry kristianina, io anaran'i Jesosy ny menantsika io, anaran'io Andriamanitra mahery io, ampiasao io. Raha sendra tamin'domindoza ianao, raha sendra manafika anao ny devoly, ampiasao io, didio amin'io ny devoly, roay amin'io ny devoly, didio amin'io ny aretina, ampitsara amin'io ny olonao rehetra, na inona na ino. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, mahery ny anaran'ilay Andriamanitra mahery, Jesosy anarana mahery, tena tokony ampiasan'io ianao. Hoentinao manohatra ny olanao rehetra. Ao amin'ny Salamo 7:10, 9:1, ka hatramin'ny 4:10, fijoroana volombelona nataon'i Davida, nitangorona tagniko ny fahavaloko, fa ny anaran'i Jehovah nanosehako azy.
obolana toko 7 ny ndiny 7 tilikamo ny anaran'i Jehova ny marina miezaka ao aminy ka vavonjy. Zany tenena hoe zay rehefa manao zavatra nareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosiana toko 7 ndiny 17. Ijanonao tonga eo amin'ny teny famarananao anome teny ho an'ny endry, teny fananarana, teny fampahirezana, teny famporisiana, teny fampinonana. Raha iso zany nambarako tamintsika teo ny amin'i Jesosy Kristy ary nolazaiko Andriamanitra mahery izy satria velona sy miasa, tsy miova mahery satria velona, mbola eo amin'ny seza fiandrianany ankehitriny mandrakizay. Halleluja. Tsy takatra ny saina ny fahaizany sy ny fahalalany, ny heriny dia mavita zavatra lehibe mihoatra noho izay heritreretina zay tsy hainy olombelona hainy atao. Manana anarana mahery izy, azonao ekinana izany, azonao enteherana izany. Matotoko 12:20 ny anarany itoko injetilisa ankehitriny oka fantatra azy ianao, oka ino azy ianao, oka ndray azo Andriamanitra ao ianao, oka hivavaka aminy ianao, oka nompo azy ianao, oka tena n'olo tena ho azy ianao, asa mivavaka amin'Andriamanikafa, asa miantso ny sampy ny olona nesa manana ny Andriamanina. Mba fantatrao ny tantaran'ny Jona zay nirana tany Tarsisy kanefa nirana tany Ninive nefa nakany Tarsisy ao amin'ny bokon'ny Jona ao amin'ny testamenta taloha. Tonga teny nisy lozana anjo dia le olona rehetra tao samy niantso ny Andriamanina daholo, niantso ny Andriamanina daholo. Izy ary no Andriamanitra tsonao zao amin'izao fotoana ny valana, isa no Andriamanitra tsonao, isa no Andriamanitra tsonao. Ny volana no Andriamanina, ny razana efa maty no atsony. Aninareo razako, aninareo ranonao, fanahy ranonao, fanahy. Andriamanikafa daholo reny. Tokana ny anarana manan-kery no men'Andriamanitra. Tsy misy anarana hafa no menan'ny olona ho atsoiny azony famonjena ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, le midika hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra. Manome toky ianao amin'ny anaran'i Jesosy, eny tena mampanantena anao mihitsy aho. Andray fahasoavana be dia be ianao raha manomboka mifady tsy ampiasa iantso ireo anaran'Andriamanikafa zay mety efa fantatrao hatramin'izay. Fanomboka iantso amin'i Jesosy ianao androany, iantso ny anarany ianao androany, mivavaka amin'ny anarany ianao androany. Ao amin'ny Jona toko 2:4 mangata dia azo anareo. Izao io teny io mandraka ankehitriny mbola tsy nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Misy tokoa angamba olona mbola tsy nangataka na inona tamin'ny anaran'i Jesosy noho ny tsy fahalalana, dia misy alahelo aminao fa manomboka androany mivavaha amin'ny anarany. Amen. Mivavaha amin'ny anarany, mangata zavatra amin'Andriamanitra amin'ny anarany. Matio toko 7:7 ka hatramin'ny farak'y 10. Mangata dia omeninareo, mitadiava dia hitinareo. Izy aminareo no angatany zanany mofo no anomeza vato, angatany izany rano anomeza mena rano asolina azy aminareo, angatany eto dia anome azy mainoka. Ianareo na dia ratsy malala anome zava-tsoa ny zanak'ireo, tsy mainka avany ray izy eny an-danitra no tsy anome zava-tsoa amin'izay mangataka aminy. Lioka toko 10:7 ka hatramin'ny 7. Jona 1:5 Jona 1:3 ka hatramin'ny 4. Milaza fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra sika, manome antsika Andriamanitra. Manaitra ao amin'ny Efesiana 4:20 ho an'izay mahay manao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay angatantsika, nomena Andriamanitra anao raha mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny apôstôly Jakoba 4:2 tsy manana ianareo tsy mangataka. Raha miray amin'i Jesosy ianao ka mitoetra ao anatinao ny teny, angatao zay tianao fa ho azonao zany, na inona. Jona filazantsara toko 2:7. Raha mangataka amin'ny anaran'ny tompo anao amin'ilay Andriamanitra mahery, dia anomenao valim-bavaka lehibe izy, ary Andriamanitra afaka mameno banga eo amin'ny fiainanao ho valim-bavaka ao. Zany tenenany hoe tsy oron-javatsotsy akory zay mitady an'i Jehova, manakare-pahasoavana, mena zay rehetra miantso ny anarany izy.
tiako ary miteny aminao, Jesosy Kristy no tompo, Jesosy Kristy no mpamonjy, Jesosy Kristy no Andriamanitra, ary Andriamanitra matanjaka, Andriamanitra mahery, tsy to mahefa ny zavatra rehetra ankehitriny. Dia toriako aminao mba fantatrao io Andriamanitra mahery io. Antsoy ny anarany, tonono, halleloia, mivavay ianao amin'ny anaran'i Jesosy, na mandohalika na mipetraka na eny am-pandiana, miantso ny anaran'i Jesosy. Ho sitrany ianao, ivany olanao, hiala ny alaheloelo, hiala ny fahasorosorenana, gisy fitahiana ho tonga aminao. Halleloia, mahery Andriamanitra, mahery Andriamanitra, apitapita hoe mahery Andriamanitra, mahavonjy Andriamanitra, ampy ny fahasoavany ivavaka isika Andriamanitra. Misotranao raha nomenao fotoana afaka nitoro ny teninao teto. Nambarako tamin'ny olona fa Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahery velo, Andriamanitra mahery mpanao fagagana, ary ny anaranao dia mavonjy sy rehetra mino izany ka mampiasa izany. Vankio zay rehetra nandreny teninao tamin'ny tenin'io ty, toa misy ino anao ho fantany fiainanao Andriamanitra tokony hivavahana. Vonjeo afaka mifandriky ny devoly zay mampivavaka olona ny devoly sy ny zava-pona, ampiony olona andohalika ao anatrenao Jesosy. Ary nizaniza miantso ny anaranao, na inona toerana misy azy na zava-manjo azy, vonjeo izy, vonjeo tompo ao, amin'ny anaran'i Jesosy novaka izany vavaka izany. Amen. Sotra n'Andriamanitra trantsika dia raintsika ny tompo noho ny teniny matoko izay fa nandray isika, nandray ianao, nandray tsika tsirairay avy amin'ny lalana zany hafatra sy nomen'ny tompo atsika zany. Tena tia atsika io Andriamanitra io, tena tia anao io Andriamanitra io, mba te ho aminao izy, ataovy sakaizanao, ataovy hiaraka aminao, ho aminao ane Andriamanitra. Dia izay indray avana no fandaharam-potoanantsika tamin'ity anio ity. Mino zay fa tena naniraka ny fanahy Andriamanitra ary nampahery antsika tsirairay avy, nanambara tamintsika ny amin'ny filazantsara, ny amin'ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tia atsika. Sotranao hatrany koa izay manaraka hatrany ny fandarana toy izao fa ampahery anao izany. Dia manao mandra-penao atsika tsirairay avy indray, vonahitra ny eo an'Andriamanitra, dia ho aminao hatrany ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ho tain'Andriamanitsika rehetra tompo. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy